avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manulcianoni vaovao. Assurance Art, dimampolo taona ny ilanao. Manulcianoni vaovao. Tsy hita mazava ny fandraisana andraikitra mpitondra amin'ireo trangana tsy fanaran-dalàna eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao raha ny tsikaritra zavatra hafa indray no hirosona hanakonana ny tsy fahombiazana amin'ny fitantanana ny firenena. Kisarisary-pividianana trano no hisy eto amin'ny firenena raha mbola ny CNI amin'izao endrin'izao no hikarakara azy ho ny mpisehatra politika. Io CNI io izay efa tsy manana ny fatokisa amin'ny maro intsony ka tokony ravaina ary manangana vaovao. No alavaina ny fepitoam-piasany ny tale jeneraly Madagascar Airlines na mbola tsy hita mazava aza ny vokatra azo tsapain-tanana netiny nandritra ny telotaona ny tantanany. Misamboaravoara ny toetra rao Andranolava commune Ankilok district ny Toliara faharoa manoloana ny famonoana ny zandary any Maharety Tambohita ny fianakaviany izay mitaky ny marina mikasika ny raharaha amin'izao fotoana izao. Any ivelany olona 80 nahitana ankizy 4 no maty tao Kiev renivohitry Ukraine na alina vokatry ny fanafihana nataon'ny tafika Rosiana ny antsiprian'izay. Migadondrainy amin'ny valoralina fotoana ny fampilalamba vaotsika eto amin'ny fitalavitra kolo atenina ny araba tony klasy tongovavy manasa no ihany koa anaraka ny antsiprian'izay tony mazatra matoa andatsoratra avy hatrany nondeha hanokafana ny fiarahana. Maro ny tsy fanarahan-dalàna mitranga eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao izay angatahana fandraisana andraikitra ampitondra sy ireo tompona ndraiky mpanjakana isan'ambaratongany toa tsy lara-pamena amin'izy ireo anefa izay ka zavatra hafa indray no hirosona hanakonana ny tsy fahombiazana amin'ny fitantanana ny firenena amin'izao fotoana izao. Matoa andatsoratra. Manimba ny roivoary ao amin'ny renirano Intsaka ao Mananjary sy ny kanaly de Pangalanina ilaina amin'ny famokarana sy ny fiarenimponina ny fitandrana volamena tsy ara-dalàna ao Voilava Mananjary hoy ny firaisamon'ny pirenena Tafo Miahavo. Misy sonomotrandraka mampiasa fitaovana goavana saingy tsy misy bedy tsy misy miteny. Misy fitandrana volamena mamotika alatapi ihany koa ao amin'ny faritra Itasy ary misosa tsy misy sakany. Mitoy ny fandranana ny tsokosoko ireo sokatra mampiavaka ny Madagasikara ao amin'ny faritra Atsimo andrefana. Raha ny atotanisana avoaka ny WWF ny taona 2024 mitotaly 577 alina ireo sokatra tratra tamina trafika iraisam-pirenena ny taona 2000 hatramin'ny taona 2022. Na eo aza niezaka atao isan-kanana izany eto amintsika toanan'ireo mpamatsy vola sy mpiara-miombona antoka samihafa avy any ivelany mitoy hatrany izany aty izay ka hatramin'izao mbola manohy ny asa ratsy fanaony ireo tambazotra samihafa. Ohatra mainty milaza fa mahazo vahana hatrany ireo karazana trafika sy ny tsy fanarahan-dalàna eto amintsika. Tsy afa manohitra eo anatrehan'izany ny fokon'olona eny fotony satria miasa ny vola, ny fahefana, ny tsindry sy ny raha matahora samihafa. Tao tsy mahasakana ireo trafika na harem-pirenena eto amintsika intsony ny kolotsaina sy ny fady raha tsy laza fa tsy ny sokatra. Marary ireo vahoaka ny fotony ny fahitana, fandrobana, famonoana ary fangoronana ireo sokatra ireo izay biby manakasina amin'izy ireo saingy tsy afa manoatra. Ny atody tsy afa miady amam-bato araky ny fomba fiteny. Marary ireo mponina ao Voilava Mananjary ny mahita ny fahapotehana vokatry ny fitrandrana volamena ataon'ireo vahiny miaraka amina fitaovana goavana saingy tsy misy mpiaino, tsy misy toyny ny fitarainana sy ny antsoavo ataon'izy ireo. Ny mpitondra natao hitarainana variana amina zavatra hafa sy ny wairawaira mitady izay hanatsara endrika eo masom-bahoaka anakonana ny tsy fahombiazana. Ireo solotena ny fanjakana sasany eny fotony toa miray tsy kombakomba satria
sady mamy ny seza no tsy foy ny vahoaka. Fomba ahoana moa no ahafahan'ny vahiny miditra amina toerana iray, itrandraka volamena miaraka amina fitaovana goavana raha tsy mahafantatra izany ireo solon-tenam-panjakana? Nisy fotoana aza ny volana jolay lasa teo ny orakorahan'ny mponina ireo sinoa nikasa itrandraka volamena ao amin'ny reniranon'ny Fanantara ao Ambatoseza, distrikany Nosivarika. Rehefa tsy nahita hirika natanterahana izany fitrandrahana izany, tao mandrory mody faharoa no ny sakana nataony mponina. Ny mahagaga tamin'ity tranga ity dia mpitandro filaminana no miaro ireo sinoa ireo. Izany hoe mahafantatra ireo tompon'andraikitra isan'ny tokony matoa misy izany tranga izany. Maro ny tranga tahaka izany eny anivon'ny fiarahamonina, ka antony mahatonga ny mponina ilaza fa natao hiaro olombitsy fa tsy natao hiaro ny vahoaka sy ny fananana ireo mpitandro filaminana. Efa tsy resahana intsony ny fiarovana fitondrana, ka na iza mikasa an'io hevitra, na iza hanao fitakiana, mpitandro filaminana mirongo basy sy fitaovam-piadiana no tonga voalohany eo amin'izay toerana voatondro, misakana mandrava izany fanehoan-kevitra kasaina atao izany. Matoan-datsoratra izay fa kisarisarina fividianana trano no isy eto amin'ny firenena raha mbola io CNI amin'izao fotoan'izao io no hikarakara izay fividianan'izay raha ny fanehoan-kevitra ireo mpisehatra ara-politika androany. Efa tsy manana ny fatokisany vahoaka malagasy intsony ka tokony harodana ary manangana vaovao anatin'izay CNI izay isika, CNI izay ahafahany rehetra miaraka ao anatiny ary CNI mahaleo tena ihany koa mifandimindra andalana amin'izay ihany koa ny resaka lalam-pividianana eto Madagasikara. Onona saina no mitatra ny antsipirian'izay. Tsy misy fitoniana azo atenaina, tsy misy fampandrosoana azo heverina avy amin'ny fividianana raha mbola ny vomera mahaleo tena misana ny fividianana ankehitriny no hitantana sy hikarakara azy hoy ny mpisehatra politika. Mila rodana aloha io CNI io izay vao miresaka lalam-pividianana. Fa ny tena ady no mbalady izao ity CNI ity ikitikitika sy anamboatra momba ny lalam-pividianana ary miantsoantso ny olona hoe ambale faso atiny ny soso-kevitrareo atoko vondrona politika fikambanana sy fa izy io CNI io CNI io mihitsy ange no tena fototry ny fampiakinana ny fividianana amin'ny safidin'ny mpitondra zay nanindry azy. Za dia tsy mba hitovy fiteny amin'le rangahana karaha hoe efa miantso anay izany ny CNI ka dia tonga miaraka aloha dia fanombohana fa dia hito indray ny tohina. Zany raha io CNI io no miantso sy mampanao anao hoe fanamboarana lalam-pividianana dia ohatran'ilay fitenenana. Mialatsiny misy fitenenana malagasy manao hoe any ambaravaran'ny mpamosavy no manoko sikidy. Alao tany CNI io dia mandeha ny fifampitaniana mazava tsara amin'ny hervelona rehetra momba an'izay ho fanamboarana ao anatin'ny lalam-pividianana. Ninninona iseho ato amin'ny firenena tsy maintsy ianao fividianana ange, kanefa zay kifidifidianana ataontsika eo dia mbola vanja milevona foana rehefa tsy io CNI io mihitsy aloha no miovaka tena zavatra maleo tena tokoa. Raha tsy misy ny fiovana, ny CNI ankehitriny no mbola hikarakara ny fividianana loholon'ny Madagasikara. Fividianana izay kisarisary ihany koa raha ny fanehoan-kevitra. Menatra angamba zareo hoe ho tendreny daholo le senatera dia mba mifidy ihany fa tsy ao ny faritra, tsy mifidy ny faritra fa dia nomera sy ny sisa no zay ihany no ampifidiana. Ka zay ny ataoko hoe fona amin'ny teny an'ilay hoe adina kola tsy hoe le zavatra kory ny maivana fanaovana tsinitsinina ny lalàna sy ny lalam-panorenana zany fa za hoe raha zay itiavanareo ho anindry ny ao anatin'ny Sénat no kendrena amin'io mody manao fividianana eo tendreo fotsiny dia manao tsangatanana ny mpifidy dia lany mihetry asina ny Sénat zay voafidy eo amiko. Alao atao imeza ny tetenika ity hoe le président Sénat voatendry teo mitendrena manko na tonga azy iny mba teo voafidy izy inga. Olom-pirenena maro no verisoa tamin'ny fividianana solombavam-bahoaka sy ny fividianana ben'ny tanàna. Amin'ity olom-bafidy maro indray no tsy afaka aneho ny safidiny amin'izay olona heverina ho loholon'ny Madagasikara. Raha tsy aka afa-tsy ireo ben'ny tanàna izay mbola miandry fividianana averina na ihany koa miandry izay fanapahany ny fitsarana. Ny fividianana loholona nefa no hiazakazahana fa ny olona hifidy azy ireo tsy atao laharam-pahamehana.
zay zany nyfanehoan-kevitry ny ampisehatra ara-politika mahakasika ny fomba tokony hitondrana ny fividianana indrindra ny fividianana olona Madagasikara zay atao tsy ho ela ihany koa fa tsy heno intsony toy ny tetika safamadihana ny karapanondrom-pirenena malagasy ho biometrika taorian'ny fanambaran'ny ministera tompon'andraikitra ny rosona amin'izay amin'ny volana janoary 2024 tsy mbola misy asa mandehatra amin'ny androany kanefa nambara fa ny taona 2024 ny anomboana ny asa rehetra ao anatin'izay tojondrana tahirino mitatitra ny Antsipriana. Herintaona teo aoriany ny fanambarana tsy nisy toy ny intsony ilay resaka famadihana ny karapanondrom-pirenena ho biometrika tao aorian'ny fahatarany ny fanomboana. Ny volana Novambra 2024 no nambara fa hiroso amin'izany ny fitondrana malagasy ary ny Aogositra 2024 tahaka izao no nisy ny fiaonana teo amin'ireo tompon'andraikitra stratezika isan-tsokajiny ny amin'ny fanatanterahana ny tetikasa fisoratana anarana biometrika sy fanavaozana ny état civil malagasy. Nambara tamin'izany fa ny taona 2024 no anomboana ny asa rehetra tokony atao amin'izany ary faritra maro eto Madagasikara no manaovana azy. Hisy plus amin'ny ity karapanondro biometrika ity mirakitra ny mombamomba ny olona tompony. Aogositra 2024 isika zao mbola tsy misy asa manomboka. Raha hitany le izy sy de nisy ny ataoko hoe raha zay hoe nilzaka hoe ny asa zay fitaovana ampelatana zay raha ny heverina hoe tena saripady sarobidy amintsika zay fametrahana an'io fampiasana le teknôlôjia io iveriko fa zay zavatra ngeza be fa raha am'izao endrika fampiasana zao de mandeha any amin'ny lalana tsy ho amin'ny heverina hoe fa miliviliana zavatra fotsiny le izy. Haina ho tahaka ilay permis biometrika ihany ity raharaha ity raha ny fanazavana izay tsy tena biometrika akory rehefa tena nampiasaina ary ahina ho maro olana sy tsy fahatomombanana tahaka ny tetikasa natao biometrika rehetra toa ny fizarana vatsim-pianaran'ny mpianatra. Teo koa ny carnet pokotany biometrika izay toerana vitsy ihany no mbola nanana azy. Ny olom-pirenena feno 20 taona rehetra manerana ny Madagasikara no iasana fa tsy olona vitsy. Ka inona tsy hafehezany ny fitondrana ny asa? Zavatra hita ao anatin'izy tsy fetezana be da be tao anatin'ireny lazaina ao anatin'izy hoe ny mpianatra nampiasana ny zavatra io nefa tsy mivoaka arak'izay le izy. Tsika zao farany teo inona le nisy tsanga tsy tadidiko loatra iny le hoe ny tao miseny le hoe nisy mipiratena olona le donné tao anatin'le izy tamin'ny herintaona isa tamin'inona fividianana nisy ny zavatra iny tsy tadidiko loatra le izy. Zavatra ohatr'ireny zay no mahasaropady an'izy matsy ka rehefa tsy mivonona amin'izay ny fitondrana ao anatin'izy diso koa afaka mampiasa an'izy ao anatina zavatra ratsy zany rehefa avy eo. Araka ny tanjona napetraka tsy tratra ny taona 2024 ny olom-pirenena rehetra mihoatra ny 15 taona dia tsy maintsy mandalo ilay antsoina hoe fisoratana anarana biometrika izay ahitana ny fanangonana ny angondraikitra momba ny sata sivily toy ny anarana, taona, lasy vavy ary ny ray aman-dreny sy ny sisa izay dingana iray amin'ny fampandehanana ny fanavaozana ny sata sivily sy ny maizy azy. Mba ahafahana mamoaka karapanondro biometrika ho an'ny olom-pirenena mihoatra ny 12 taona vatsiny ny banky iray isam-pirenena vola moa izy ity ao anatin'ny Prodigy. Fa tsy mbola firenena tokony hanana fahafahana andaniny volam-panjakana amin'izao sy ny aitraitry Madagasikara eo anatrehan'ny toe-draharaha maro izay tsy voafehin'ny mpitondra amin'izao fotoana izao ho ny solombavam-bahoaka nanaovana fanadihadiana androany. Volany tapitrisany andefasana bijery baolina ny Kenya izay anampy betsaka ireo ray aman-dreny sahirana raha totona amin'ny fampidirana mpianatra raha ny fanehoan-kevitra nentin'izay solombavam-bahoaka izay tamin'ity an'ity tsara soarvelo. Iantoany fanjakana ny viza sy ny antsasabidiny ny sarany tapakila ny fiaramanidina hitatitra ireo anatrika ny lalao famarana ny tranona atao eny Kenya ny sabotsy izao araka ny fandamina ny fanjakana malagasy ho Iandry Rajoelina. Teti-bola izay manodidina ny 3 tapitrisa isan'olona raha ataony katsy tsara ny manohana ny ekipa ampirenena saingy firenena manana fahafana ao amin'izany ve i Madagasikara ho ny solombavam-bahoaka nanaovana fanadihadiana. Mamikaikaiky ny maro androany ny famodirana mpianatra raha tsy laza fa tsy nilatsa-kemikaloha eny amin'ny sekolim-panjakana izay mahatratra mihoatra ny 7 alina ariary. Tsy hita mihitsy ny lahara-pahamehana amin'ny fampiasana ny volam-panjakana raha ny fanehoan-kevitra. Fa te isehoseho fotsiny dia tampitampika eo dia mitrapy fotsiny amin'ny zavatra mandeha izay tsisy idiran'ny mpitondra mihitsy nge. Mahatonga ny barea tonga amin'ny lalao famarana no niezaky ny mpilalao sy ny mpanazatra.
ary fanaonantsika vahoaka malagasy rehetrarehetra fa tsy ny mpitondra mihitsy ny natonga azy ho tonga amin'izao lalao famarana azo. Hiala vola ihany ny ministera, ny fanjakana, satria vola mpanjakana io a dia tokony atao laram-pahamena aloha amin'izao fotoan'izao a dia jereo voaloha ny mpianatra fefa hiditra ny mpianatra zao. Ny vola alohan'ny mpianatra zao ny droit dia efa aman'alina 5,000 anke zao ka hatramin'ny 2 hetsiny tsy maintsy aloha e. Akoatra ny fitaovam-pianarana isan-karazany manana vola zantsika betabe ny matiny tazomoka any atsimo dia tokony hojerevina ke zany ary amin'izao zao dia efa misy menimenina sady koa hoe misy avahana sady a ny olona mandeha sy tsy tokony handeha le ho any Kenya sady efa tsy hainao zany a le mitantana le vola mpanjakana izay avoaka amin'izay tiana anaovana azy dia le zavatra atao koa zany a mbola misy fanavakavahana ihany zany a hoe ty ihany tsy maintsy mandeha ao anatin'le avasoritra ao anaty teti-bolam-panjakana avy io famoaham-bola io sa vita ho azy tahaka ny vola be ny olanina tamin'ireo foto-drafitrasa ahitretra ho hatrany fanehoan-kevitra. Ny fitantanana ny volam-panjakana izay volam-baoaka dia tsy mitovy a ny fitantanana vola ny vola manokana ny filoha na vola manokana ny prime ministre fa volam-baoaka io ary mataonao mamoaka izay volam-baoaka izay volam-panjakana izay a dia tsy maintsy voasoritra anatina teti-bolam-panjakana. Zay zany tokony hazavan'ny mpitondra efa 4 taona venao tao dia mbola tsy hainao ihany a izay procédure raha zay. Ohatra izay koa zao ny autoroute io lazaina fa autoroute le izy aiza maha autoroute an'io dia tsy mazava mihitsy hoe aiza ny cahier de charge an'io ohatra inona ny vola naompana tamin'io tsy manaraka ny norme io tokony mbola katva mbola ngeza be io tsy misy balise io tsy misy inona io zany hoe tsy misy mangarara mihitsy zany eto amin'ity firenena ity za tsy misakana mihitsy ny olona hoe andeha any fa tsy zavatra hoe tatetra ohatra zany ny fara-pakevitra izay atao zany ao anatin'le hoe teanao iapopulisme fotsiny zany a ny mpitondra antsika amin'izao fotoan'izao fa arao re le procédure anatina finance publique fa tsy mety le izy. Maro ny toetra raha mampikorotana ny toe-kareny isa-tokany trano ankehitriny tsy mbola ahitany mpitondra fanjakana vahaolana zany hatramin'izao raha tsy laza fa tsy ny olany jirama tsy voafehy hatreto ny olany herinaratra sy ny rano ny teleferika izay manampitrotraka ny delestage lavareny ny fahasalamam-bahoaka oditsita mahavita mitazapotsiny ireo ve ny mpitondra milaza hampandrosi ny firenena ho hatra ny disolom-bavam-bahoaka ity mampireh vahoaka maiky manarina ny firenena tsy taitra ho ny mpanara-baovao. Fitantanana ny firenena amin'ny akabeny zay fa fitantanana ny Madagascar Airlines vetivety no alavaina ny feptom-piasany ny tale general ny kompani pitaterana nabakabaka Madagascar Airlines na mbola tsy hita mazava zany vokatra azo tsapain-tanana nandritra ny 3 taona ny tantanany raha ny hita ny tombony fitaraina andreo mpanjifa tsy mbola vita ihany koa hatramin'izao ny dingana amin'ny fanovan-drafitra teo amin'ny Air Madagascar sy Madagascar Airlines ho ny mpiasa ny orinasa mpanjakana io teo aloha santatra ny aina no mitatitra ny antsiprian'izay. Nitaritra ny feptom-piasan'ny Thierry de Bailleul, tale general ny kompani pitaterana Madagascar Airlines, raha ny fanambarana ny voaka omaly. Ho fanohizana ny asa ao anatin'ny drafim-panavoazana ny orinasa Phoenix 2030. Ity farany izay efa niandraikitra ny fitantanana n'ity kompani pitaterana abakabaka malagasy ity nanomboka tamin'ny Desambra 2024. Mipetraka ny fanontaniana tato anatin'ny 3 taona inona ny vokatra azo tsapain-tanana tamin'ny fananganana ny Madagascar Airlines sy ny fanendrena tale general vahiny hitantana ny orinasa tsy misy ny tatitra ofisialy momba ny zava-bita avy amin'ireo tompon'andraikitra raha ny hita nandritrizay 3 taona izay tsy tantaratra mazava ny fandrosoana ara-toe-karena sy ara-teknika eo anivon'ny Madagascar Airlines. Maro ny fitarainan'ireo mpanjifa momba ny tsy fahatomombana ny tolotra tsy ampy ny fiaramanidina miasa ary mikatso matetika ny sidina anatiny. Ankoatr'izay, olana ho an'ireo mpiasa sy ny orinasa ihany koa ny tsy fahavitany dingana rehetra amin'ny fiovana rafitra Air Madagascar ho Madagascar Airlines na ny transfert définitif. Tafavoaka ve? Za aloha tsy mbola mihina ty afa tafavoaka. Misy zatra maro be napetrany tao hoe ny mpiasa zay tsy miasa zay tsy asa tsony dia mijanona Air Madagascar rehefa dia anjavona dia lasa vadika licenciement économique io rehefa avy ohatran'izao sosoatran'izao. Tena miala tsiny tompoko fa tsisy mandeha amin'ny laoniny tsony ny zavatra amin'izao fotoan'izao. Ny tenako izao dia vavolombelona amin'izany zavatra zany satria raha ohatra ka niala tao Madagascar Airlines ny fanarana dia miverina any amin'ny Air Madagascar dia tsy nandray andamin'ny tetso nandray ninninina.
efa narevy atsika hatramin'izao hoe misy hoe réunion ana concordat zana hoe concordat zany de reo réunion ana créancier afana izany tokony alotra zany izany tokony aloha voaloha sisy tsy misy hatramin'izao efa 2025 sika zao 2022 nefa niditra ny Madagascar Airlines hatramin'izao nge mpiasa ampiasain'ny Madagascar Airlines tompoko ka mbola mpiasan'ny ery Madagascar daholo ny ankabeazany zany hoe reo mpiasa reo zany a hofainy Madagascar Airlines dia hofain'ireo a fa mbola mpiasan'ny ery Madagascar miandry an'le atao hoe transfert définitif raha ohatra ka tena tonga amin'izay atreto aloha izy a mbola tsy tonga misy olana zany eo. Fomba fanao ny fitondrana radioelina ny manafatra vahiny anarina ireo orinasa-mpanjakana paikady izay mbola tsy nisy vokatra mivaingana hatramin'izao raha ny fanazavana tokony homena sehatra ny manam-pahaizana malagasy anatin'ny kompania nasionaly. Tsy misy afa-tsy vahiny ve afaka hoe mitantana ny orinasa malagasy ohatran'izao a fa tsy mba misy koa hoe malagasy a tena hoe afaka za mino fa manana olona manam-pahaizana maro be tsika ny olona eto amintsika koa nge rehefa misy olona apetraka de tsy le tena manam-pahaizana no apetraka fa olona apetraka eo zany de manao zay tiany atao le olona de indraindray tsy tafavoaka le izy de lasa mifametsiny fa rehefa tena mahafantatra hoe ity ny tokony olona apetraka eo a dia iny ny tokony apetraka eo a PDB ny manam-pahaizana de zay ngamba no hitako hoe lesoka misy amin'izao fotoana zao tsy voatery hoe vahiny maninona moa tsy maintsy hoe vahiny mipetraka eo zay mbola very koa na PDB ny malagasy ny manam-pahaizana. Raha ny fantatra manodidina 5.30 tapitrisa dolara ny fantiatoko Madagascar Airlines tamin'ny taona 2024 tsy mbola fantatra hatramin'izao raha efa voahentsika izany na voamaika ny tombo tsy mbola mazava ihany koa ny drafitra sy paikady entiny tompony andraikitra anarenana io fantiatoka io. Izay ny sehatry ny fitaterana nabakabaka fa sehatry ny fitrandrahana vetivety maro ny ambana amin'izao vokatra ny fitrandrahana tsy ara-dalàna eto amintsika amin'izao fotoana izao ka nairana ny tompony andraikitra sampitondra fanjakana ho ny firaisamonim-pirenena tafo miavo tokony mena lanja ny fokon'olona ho izy ireo ary tokony fampiarana ny zavatra atao rehetra isin'ny tena fampandrosoana eto amin'ny firenena Gaëtan Andriatsilavo. Toerana maro no ahitana fitrandrahana tsy ara-dalàna ireo arena vojanahary eto amintsika amin'izao fotoana raha tsy laza afa-tsy ny ao Voilava Mananjary ny ao Itasy anatin'ny Alatapi manampy ireo ny fanondranana tsokitsoko ireo biby mampiavaka ny Madagasikara toy ny sokatra avy ao amin'ny faritra Atsimo andrefana tsy afa-manoatra io anatrehan'izany ny fokon'olona indrindra ny fanomezana tany midadasika ny vahiny ka niliana ireo malagasy mpiray-tanindrazana mila vahaolana ireo miainga amin'ny teny fampiarana ho ny avy ao nivo ny tafo miavo. Reo rehetra andresana reo teo reo zany a dia azo vahana tsara reo ao agnatin'ny teniera ao agnatin'ny fampiarana ao agnatin'ny fiaraha-miasa aminareo fa zay tafo miavo zany dia vonona tanteraka amin'ny analandreo fokon'olona misy efatra tapitrisa maherihera Madagasikara hiaraka hamahaolagna hiaraka hitondra fampivoarana malagasy fa kosa mitsipaka zay a ny teny tsy ao agnaty teniera fa misy teniera rehetra mba hametraka an'izay vina fampivoarana ny malagasy eto Madagasikara zay ary ilay harena iombonana zany dia tokony hampandroso Madagasikara fa tsy hampandroso an'olombitsy. Zava-dehibe eo anatrehan'izany ny fanomezana lanja ny fokon'olona izay vondron'olona mipetraka maromaro mirafitra amina fokotany iray manana ny tantarany ny fombafombany ny kolotsaina ary koa ny tombontsoa iombonan'izy ireo. Rafitra ara-tsosialy sy ara-politika efa nisy hatry ny elany teo anivo ny fiarahamonina malagasy ny fokon'olona izay nezany ny mpanjanaka no ravaina tamin'izany fotoana ny fanjanana izay miseho amin'ny endriny maro samihafa ankehitriny. Tsy vita tamin'ny 80 taona lasany io zavatra io mbola mitohy le resaka hatramin'izao. Atsika rehetrarehetra zany mila mivondrona mila manampitosika an'le resaka fokon'olona satria le fokon'olona rafitra efa teo hatramin'izay zay ny nagasy ny gasy tanao zay na zany le hoe ny any ivelany any zany tsy maintsy makateny nindraminy izy ilazana fokon'olona makateny izy hoe peuple autochtone makateny izy hoe communauté locale tanao zany zatra fiteny vonina fokonina taty afara zany tsika efa manana fokon'olona dia zany misy zava-dehibe mifonony zatra mavesatra be zay resaka fokon'olona zay.
tsy aivina miatrika fivorim-beto ny Tananarivo ny tambazotra ny fokon'olona miaro ny arena voajanahary na ny tafimiavo amin'izao fotoana. Ity faran'izay ny forona ny taona 2024 ahitana fikambanana ifotony miisa 570 sy 900 misandraka amin'ny faritra 13 eto Madagasikara. Tanjona ny anamafisana ireo paikady no raisina iarovana ny kolotsaina sy ireo arena voajanahary maro samihafa mampiavaka ny Madagasikara. Dia izay ihany koa no hoentsika miseny vetivety ao anaty doka fohy. Mbola maro ny fanadihadiana sy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo. Santionan'izay ny fahapozinana ara-tsakafo na ny intoxication alimentaire nahazo ireo olona miisa 20 tany Antsiranana, eo ihany koa ny von'olona tamin'ny fomba feno habibiana tao Andranolava district ny Toliara faharoa ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao no anarahantsika ny Antsiprian'izay. Aza misaraka amin'ny ary. Norman Life miaraka miasa vaovao be ewa midira amin'ny tontolo feno tombotsoa ifandraisana tsy tapaka amin'ny fianaka amin'ny sanila misy event promo smartphone cadeau bonus tombotsoa avy amin'ireo mpiara-miasa aminay fiofanana manokana sy ny sisa midira team ewa ao amin'ny dièse 111 étoile 2 étoile 1 dièse ewa tayaro amin'izay wa Assurance Art, dimampolo taona ny ilanao. Anohizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Tafiakatra 2,000 ariary ny kilao katsaka mbola tsy voatoto raha toka 500 ariary. Voatoto amin'izao fotoan'izao araka ny fanadihadiana ny vidin'ny katsaka izay miova hatrany isan-kerinandro. Miankina amin'ny sara-pitaterana miampy ireo olana samihafa sedrain'ireo mpamokatra ihany koa. Daniela Minorso. Na io aza ny fiovam-bidy isan-kerinandro, tsy nitsahany akatra trano tato anatin'ny iray volana ny vidiny katsaka iny amin'ireo mpamongady eto Andrenivohitra. Raha toka 500 ariary teo aloha ny vidiny iray kilao tamin'ny katsaka mbola tsy voatoto na ny katsaka koa. Niakatra 900 ariary izany, ary izao tafiakatra 700 hatramin'ny 2,000 ariary izao amin'izao fotoana. Fiovaovana izay isany mamono antoka ireo mpivarotra mpamongady ankehitriny raha ny fitarainana. Ny anay zao toy ny katsaka avy any Andilamena. Dia raha niakatra kely zao tamin'ity herinandro ity. Io zany tsy mitombona hoe isanandro fa ny herinandro izy midina dia herinandro izy miakatra. Dia izay ngamba no azo lazaina aminareo fa tsy tena mipetraka ilay vidin'entana hoe 500 na 700 na sahala amin'izany. Fa ny tena marina an'ilay katsaka zany indray andro izy dia miakatra, dia indroa andro izy dia mety hidina tapaka. Misy zao rehetra indreo mamono antoka, misy miaka midina dia tsy mety. Tamin'ny herinandro zao ny katsaka mbola 900 dia 500 dia zao lasa niakatra zay 500 zay. Le izy zany ohatran'ny le entana tsy misy loatra raha tena marina. Tsy dia misy loatra le izy dia le mpividy zany le collecteur tsy maintsy manankona raha atao hoe vidin'le any amin'ny tantsaha lafolafo aza dia zay no mahatonga azy miakatra. Efa fotoana mihitsy zao raha ny tena marina tokony mba hoe stable vidin'entana fa tsy mety stable. Midina dia miakatra, midina dia miakatra. Nahitana fiakarany ihany koa ny kilaony katsaka voatoto izay tafiakatra 500 ariary amin'izao fotoana. Raha toka 2,000 ariary izany ny herinandro lasa teo. Fiakarana izay isany mampiena ny mpanjifa sy ny entana jifaina ihany koa amin'izao fotoana. Hoetrany ity mpamongady izay nanovana fanadihadiana ity. Arakaraka le fria machine ndray satria miakatra le machine ny jiro manapatabaka dia tsy mahafotsy indray andro ny olona fa ao anatin'indray andro tsy mahafotsy 3 taona, 2 ohatrohatran'izay dia zay tonga lany olona lakilosy. Teo aloha izy zao mbola 300 arivo, 200 arivo. Zao izy lasa niakatra 400 500.
le mpanjifa zany tena mitaraina mihitsy toniakatra be mijiagagaga mihitsy izy hoe androany herinandro izy zao miherina makaentana de ozany sy toniakatra be de faran'le olona tsy mandeha le tsena fa loha ary raha tokony akadimapolo kilô izy zany na 100 kilô lasa ataony 10 kilô maharitra kely sisa fa tsy makabetsaka tsony izy vokatra izay fikara ny vidiny gatsaka izay voatery mampiakatra ny vidim-bokatra tahaka ny henan'akoho ny atody na mampiena ny vokatra sy nisan'ny biby fiompy ny akamaroany ireo mpiompy amin'izao fotoana hitazomana ny tombom-barotra raha ny fanatetiana trany tsy ivona mbola ambany hatreto ny famokarana katsaka eto Madagasikara izay 5 alina sy 2 hetsy taonina raha toa ka 2 hetsy taonina no ampy ny filan'ny malagasy. Tsy voalamin'ny ministera ny fahasalamana intsony ny fiahina ny fahasalamam-bahoaka eto amintsika amin'izao fotoana izao hoy Ralbera Jerisofo lohan'ny sendikany Paramed teo aloha niarahana hita ny atrangana fahapozinana sy fanapozinana ratsakafo saika nanerana ny faritra maro antazomoka nafaty olona maro izay tsy voafehany koa antony efa tsy voarindry intsony ny fandaminana ny asa sy ireo mpiasa eo anivo ministera ny fahasalamam-bahoaka amin'izao fotoana izao raha ny fanehoan-kevitra netiny tamin'ity andro an'ity tsara soarvelo. Tsy mavaly intsony filana eo anivon'ny fahasalamam-bahoaka ny fanjakana ankehitriny ho ny sekretera jeneraly ny solidarité syndicale de Madagascar sady filohan'ny sendikany Paramed teo aloha volana vitsy lasa izay no namoizana ain'olona maro vokatra ny fahapozinana ara-tsakafo tazomoka mahery vaika sy ny maro hafa tsy mbola nahitana valy ny mivaingana ny fitsaboana sy ny mikasika izany hatramin'izao tsy mirindra araka ny tokony ho izy intsony ny rafitra mambozoro ny ministera ny fahasalamam-bahoaka raha ny fanazava tsy voalamin'ny ministera ny fahasalamana intsony ny fiahina ny fahasalamam-bahoaka eto Madagasikara amin'izao fotoana izao satria tsy nahitana atao hoe karazana hetsika azo tsapahitanana nanoloana an'ireny zava-nisy ireny moa ny antony mahatonga zany rehetrarehetra zany io ministera ny fahasalamana io zany dia efa tsy voarindra intsony ny fandaminana ny asa sy ny mpiasa ao anatiny ao na ny ao anatiny rehefa tsy voalamina intsony ny ao anatiny dia ny fifanenjehan'olona ny BDB ao anatiny ao ministera ny fahasalamana izay ataoko hoe tokony hanentana sy iara-iasa amin'ireo mpiasa amin'ny ministera ny fahasalamana manodidina ny 2 alina ireo dia lasa fanenjehana sy alako bika tsy tiako tsara eny zavatra misy ao fa manino izay samy teny an'izany dia tsotra le izy hoe izay mpiasa amin'ny fahasalamana tsy mitovitovy frehana amin'ny pitarika ministera ny fahasalamana dia na izy mahazo affectation avy hatrany na misy raharaha mety mamatotra azy tampotampoka tsy rony tsy ventiny ao andraikitra lehibe ny fanjakana ny fahasalamam-bahoaka sy manarina ireo departemanta rehetra ao anatin'izany tsy tokony ahilika any amin'ireo mpitsabo irery rehefa miseho ny karazana olana raha ny fanehoan-kevitra hatrany ny fanjakana ve nahavitany andraikiny ny mpiasa ve mahavitany andraikiny izany mahavitany andraikiny dia izany tsy mahavitany andraikiny any aloha zany nio zavatra jerena voalohany satria ny mampalahery dia lasa mifanometsiny ozy izy ny ministra hoe andraisana fiapetra ny mpiasa ny fahasalamana izay mikitakita marary dia ozy zay hoe dia nio aloha ny lafiny rehetra marina fa tsy misy mpiasa ny fahasalamana tokony kitakita marary fa mba jerena daholo ny contexte manodidina rehetrarehetra raha mpiasa ny fahasalamana anankiray ve zay mpiasa mpanjakana natao hiasa 7 ora isan-kerinandro no ampiasainao 9 ora isan-kerinandro olombelona sa robot reny olona reny ny mpiasa ny fahasalamana ve ny tompona ndraiky raha tsy misy mifanafody ampiasaina ao anatin'ny hopitaly ka afangaro le izy dia ahilika fotsiny le rihatra rehefa avy eo ilay ministera natao hitantana ny fahasalamam-bahoaka ve mbola mahafa-po maharesy lahatra antsika ihany sa misy zavatra tokony hojerenao mila politika mazava ny fijerena ny fahasalamam-bahoaka fa tsy lalovina sy ampifangarona amin'ny sehatra na loko politika sakana ihany koa ny tsy fiainona ny hevitry ny hafa toy ny sendika izay resy ny fanjakana ho fahavalo tsy hisy fampandrosoana ihany koa raha tsy mbola ampiakarina ny teti-bola natokana ho an'ny fahasalamana raha ny fanehoan-kevitra miresaka fahasalamam-bahoaka izay hatranisika olona maherin-20 no voatery nalefa hopitaly tao Antsiranana taorian'ny fihinanany sakafo tao amina trano fisakafoany ray vao nisokafana tsy ela tao an-toerana ny Alahady lasa teo nahitana sotra retina mitovitovy avokoa ireo marary raha ny fanadiadiana mbola misy marary miisa 9 amin'izao fotoana izao arahy maso eny anivony hopitaly sy tany eo Bezara Koloantsiranana. Eo ambony fandrinan'ny hopitaly mitovy ny fijoroana vavolombelona n'ireo marary ny sakafo tao amin'ilay trano fisakafoanana ihany no heverin'izy rehetra ho antony toy ny finanana ny akoho sy ny hamburger. Zay 5 zanakao mia madinika 2 ans dia hoe mahavinto 2 ans
Iafa raiky ambona raiko tsisy problème parce que izy tsy mihina izy miavokavokany tsisy raha tiany ranao anay koatry brochette ny hoaniny fa izy tsisy problème hamburger no hoaniko zegny hitako tegna souci raty hamburger amizay tsy laniko ny partageko tamindro ireo ny commande panini ndreo de naka hamburger raha amizay tsy laniko ny partageko tamindro za manapako morso fa raiky tsy mihina fôtony za tsy teo izy fa mbola mipetraka ny fanontaniana ahoana no nahatonga tranga tahaka izao no tao aminaty ny toerana vao nosokafana misy milaza fa mety ny fatapanjiro matetika lavareny no mahatonga fa simbany rojo mangatsiaka ka niteraka tsy fahamendrena ny ena hoanina eo amin'ny setra ara-pitsabonina mazava ny valin'ny famaritana tsy famonoana olona fa fanapozinana ara-tsakafo vokatry ny fitehirizana na fanomanana tsy araka tokony ho izy hoy ny fanazavana misy mariny ny olo nahazo sakafo ratsy karakara intoxication filazana izy amin'ny ankapobeny fa tsy empoisonnement tsara mariny zany tsy empoisonnement le izy fa ny fihinanana sakafo tsy de tsara karakara zany natonga an'le arety de rehefa tonga taty zany amin'ny hôpitaly zany marady zany fa voray de amin'ny ankapobeny zany soaran'andriamanitra tsy misy miainana foy fa nohony zay fa zahoana sakafo tsy ara-dalàna fagnara-maso tsy maintsy natao rehefa misy moa zany efa nazo fitsaboana sahaza azy efa nalefa mody fa misy kosa aloha mbola tazominy atao hôpitaly miandro ny vokatra avy amin'ny santiona ny nalaina ny rehetra ary eo ambanin'ny fanara-maso ihany koa ilay trano fisakafoanana voatony ho an'ny mponina mampametra mpanontaniana indray izao tranga izao momba ny fanajana ny fenitra ara-pahasalamana ary koa ny foto-drafitrasa fototra toy ny herinaratra izay mampanahirana mafy no sady manapitrotraka ny fiainana andavanandro ankehitriny nefa tena ilaina mba azahoana antoka ny fahasalamana ihany koa avy any avaratra sika dia hiazo ny tapany atsimo nozo vetivety misamboaravoara ny atoedrara ao Andranolava commune Ankililoko district Antoliara faharoa manoloana ny famonoany zandary any Mahareta mbo ahita amin'izao fotoana izao mitaraina sy mitaky marina ny fianakaviany manoloany ity famonoana amin'ny fomba feno abibiny ity hatreto mbola andrasana ao an-tanàna ny razana miandry ny fandraisana andraikitra avy amin'ny manam-pahefana bonhomme Merize Kolotoliara Nosamboriny zandary avy ao Ankililoaky tamin'ny fahafito ambin'ny folo volana aogositra lasa teo i Mahareta mbo hita ponina ao amin'ny fokontany Andranolava dia miandro taorian'ny fisamborana anefa nahataitra ny fianakaviany nahita azy maty ny vonoiny mpitandro filaminana araka ny fitarainan'ny havany tsy mazava ny antony samborana sy namonoana any Mahareta ka mampametra manontaniana sy aiahy amin'ny fampiarana ny rariny izay moa tao anatin'ny latsinainy talata nanao savatsy ka io amin'ny fotoana fanaovana savatsy io dia nisy naniraka i Mahareta hividy osy handraisana vahiny tagny izy no nisambonin'ireo gendarme ireo taty aoriana mbola ao anatin'ny lanonana zay ny marainany zoma amin'ny 5 ora misy miantso ny fianakaviana fa maty ao andrefany tanàna misy anay i Mahareta notifirin'ny gendarme miisa 7 fa nahavarinanay fianakaviana zany de le izy efa tazomina tagny amin'ny gendarme fa tsy transferena fa noentina nakagny amin'ny toerana akaiky misy anay tagny notifirina miaraka amin'ny vono ny fomba famonoandreo azy tsy mety tena mampalahelo satria ratra tsy ratra zay vao nitifirina ary obody koa mihitsy eo akaiky eo izy no nitifitra fa tsy mbo zavatra nandositra ary ny olona mbola mifatotra sena manoloana izany miantso amin'ny fandraisana andraikitra avy hatrany ny fianakaviana ary mangataka fanadihadiana manokana momba ity tranga ity mbola ao faty io fa manao kendraso fotsiny ny agny amin'ny commune-nay hoe hoavy zahay manao ao ina ny tokony atao andao alevy milaza andevy izy anefa miantona io asabotsy io ihany izy nanantona de misy fomba mampanao agny zavatra ohatran'izao zany tokony hijery ary ny zavatra mampalahelo anie tsy haiko hoe ty toerana misy atsika ty dia ahoana marina fa tokony hisy fanadihadiana afatarany tena zavatra marina fa ezahana afenina foana ka zany mampalahelo ny zava-misy indrindrandrindra fa aty amin'ny titoliara jeto atreto
mbola andrasana ao an-drano lava ny razana ary tsy levina raha tsy misy ny fepetra sy ny fandraisana andraikitra avy amin'ny manam-pahefana. Andrasana araka izany ny hotoy ny ity raharaha ity. Lafomba vaoafa vetivety mitondra ny anjara biriky no an'ny sehatra ny fampianarana eto Madagasikara. Fikambanana VMMM na ny vehivavy malagasy miara-miainga amin'ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary. Androany anteny Tsimbazaza Kadto no nanatanterahany zany ho fanampiana ireo ray aman-dreny ao anatin'izay fiatrehana ny fampidirana mpianatra izay. Onona saina. Ireo tsy ampy hoentimandina amin'ny ankapobeny no mampiana-janaka eny amin'ny sekolim-panjakana raha ny eto Antananarivo sy ny manodidina. Tombony ho an'ireo EPP, CEG sy lycée hatramin'izay ny hoe fitaovam-pianarana sy aron'akanjo ihany no anjaran'ny ray aman-dreny dia afaka mianatra ny zanany mandavantaona. Fa efa taloha izany. Ankehitriny efa milahatra amin'ny sekoly tsy miankina ny saram-pisoratana anarana. Ao azany mbola manantombo fa ny avahany sisa ilay saram-pianarana isam-bolana. Anjara biriky entiny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga ho famborosihana ireo ray aman-dreny ampiana-janaka ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary ary akaikazana isa komina ireo ray aman-dreny. Ho an'ny androany teto amin'ny komina Antananarivo renivohitra ny sitraka izany tao amin'ny Fokotany Tsimbazaza Ankadito. Izy io tsy vao androany fa efa fanaona isa-taona dia natao le izy mba hanamaivana ny ray aman-dreny amin'izao fahasarotan'ny iarahantsika malala ny fahasarotan'ny fitaovam-pianarana izao dia nataonay le izy hanamaivana ny ray aman-dreny dia natao amin'ny vidiny mirary tena mirary risika dia marisika ny ray aman-dreny mandray anjara amin'ile izy ny sasany mbola miangavy mbola iverenana aty. Endrika mivantana amin'ny fanohanana ny sehatry ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara izao ataony VMMM izao ho ireo ray aman-dreny. Tena sahirana mihitsy, tena sahirana. Zany ele izy moa zany le mampiana-janaka zany tena ilaina le izy. Ireo no avy ny firenena tsena dia tsy maintsy hoe atao izay mampahana anazy fa tena sahirana, tena sahirana. Azo lazaina fa mirary aloha le vidiny. Dia za zany miteny hoe mba maromaroana ohatran'izao satria mba mitsinjo ny vahoaka. Eny fa tsy miditra amin'ny resaka anina fa amin'ny resaka le hoe fitsinjovana amin'ny inona izy ity, fitsinjovana ny mpianatra zany dia mba mahafinaritra ny ohatr'izao fa mba maromaroana ohatran'izay. Le fividanana an'ilay fitaovana aloha mora tsy mitovy amin'ilay eny an-tsena. Misy fihenam-bidy be manamaivana ka. Manamaivana satria ohatranay izao tokony mbola hiala frais dia eto nefa dia efa eto dia vita daholo ny rehetrarehetra. Tena manamaivana. Ie dia misaotra ny vehivavy miara-miainga. Ny komina Tsiafa indray no hisitraka ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary karakaray ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga ho amin'ny andro ny rahampitso. Feno 5 taona amin'ity no nandraisan'ny fikambanana foyer de vie Antananarivo zokiolona tsy manan-kialofana anatanterahaka hetsika roa lehibe hanamariana ny tsingeritaona izy ireo ny volana Oktobra sy Novambra ho avy izao. Ankoatran'ny fankalazana ny fahadimy amin'ny 30 taona natao hiantsony ireo mpiara-miombonantoka ihany koa ny hetsika raha ny fanazavana. Gabain Loano mitatitra ny antsiprian'izay. 7 feno 5 taona amin'ny ity taona ity ny nijoroany foyer de vie teto Madagasikara. Fikambanana tsy miankina mandray antanana sy fikarakarana ireo zokiolona maheriny 80 taona rehefa tsy manan-kelofana na tsy manana fianakaviana. Ahafahana manohy ny ezaka fiahina ny mpiarabelona natao hatramin'izay hisy ny hetsika roa lehibe ataon'izy ireo amin'ity taona ity. Raha ny fanazavana voaray ny tsy fahampiny isan'ny mpiandraikitra mikarakara ireo zokiolona sy ny loharanom-bola anatanterahana ny tetikasa ny olana sedrainy izy ireo. Amin'ny fahefatry ny volana Oktobra 2024 ambopena ambomanambola fotoana ampifantarana ny asan'ny foyer de vie bebe kokoa amin'ny alalan'ny varavarana misokatra. Rentsika mila rehetra zany sy olona tonga any mivatana toerana ipetrahana zokiolona sy ahafahana fanerasera mivatana amin'ireo zokiolona ireo sy mpiandraikitra. 9 Novambra 2024 indray eny amin'ny espace Indibapasy izy fotoana lehibe iray koa ny fampizarana anomezam-boninahitra ihany koa ireo mpiara-miombonantoka sy ny mpanohana ary hitadiavana fiaraha-miasa vaovao ho an'ny tetikasa ho avy. Tanjona zany dia akalaza ny ezaka ireo asa efa vita hatramin'izay teto amin'ny fiarahamonina. Zay voalohany tanjona. Faharoa akasitraka ireo mpanohana sy ny mpiara-miasa
ary nyfahatelo farany a dia amelona indray a ny fanantenana sy ny fiarah-miasa ny amin'ny ho avy. Maro amin'ireo niraisana antanana ny zokiolona amin'irenireny sy matory eny amin'ny arabe. Araka ny fanazavana hatrany dia ny foyer de vie dia tsy toerana fialofana fotsiny fa ihany koa mipetraka ho fianakaviana mihitsy, manome tohana ara-moraly, ara-tsakafo, ara-pahasalamana sy fidiovana sy ny sisa. Tao anaty izay 5 taona izay 750 ny fitambaran'ireo zokiolona ny sitraka an'izany, 770 taona ny zokiny indrindra raha ny fanazavana hatrany. Ankoatr'izay, iantohana 100 ihany koa ny fikarakarana azy ireo hatramin'ny fandevenana koa ho an'ireo efa nodimandry. Dia raisinay manompoana manomboka amin'ny andro idirany eto mandra-pahatesana. Mena trano izy a, mena fitafiana, mena sakafo, raha sendra tsy salama koa dia tsabona. Dia misy koa ny fampiherezana ara-moraly, ara-tsaina, ary hatramin'ny fanomeza sakafo mpanary dia indraiketana etsonay olona sahazan'izany hanao an'izy. Ankehitriny a amin'ny 50 zareo. Rehefa tonga eto zokiolona dia apetraka ny mpianakavintsika eto mba tsy atsaro avy any ivelany zareo fa tsika mianakaviny eto sy mba ahafahanjareo a miaina ohatra ndraitra ny olona rehetra. Amin'izao fanamarihana ny 5 taona ny joroany izao, mampiseho fahavononana ampitombo ny toerana ikarakarana ireo zokiolona tsy misy piahy ny foyer de vie. Hatreto, manana ivo-toeram-pandraisana miisa 2 izy ireo, dia eny Ambohipeno Ambohimanambola ary eto Ampasimalo Antanimora izay samy misy toeram-pitsaboana avokoa. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity ality anaiza misy anao ankasitrahako ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Mandrapitafa ho amin'ny rapitsondray ary tompo lasy tombo vavelo matopoka. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. Assurance Art, Timampoltona Nilanao. Vous a présenté Nivava. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.